20 volana May 2024 andro fahenina amin'ny herinandro fanahy masina ny banjina ny loha hevitra hoe ny fanahy masina sy ny mpino tsirairay. Ny tapany voalohany amin'izany izay hodiniana androany dia ny fanahy masina dia mamboly toetra vaovao eo amin'iny. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Hiara hideran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny salamo dia ny salamo faharoa amby enimpolo. Salamo faharoa amby enimpolo ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahavalo. Salamo faharoa amby enimpolo ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahavalo. Hiara hideran'Andriamanitra isika manao hoe ny antombena amin'Andriamanitra tokoa ianao ry fanahiako, fa izy no antenaiko. Izy tokoa ny vatolampiko sy famonjenay, dia fiarovana avo ahy ka tsy mba migozozo aho. Andriamanitra ny ankinany famonjenay sy ny voninahitra, ny vatolampiko mafy sy ny avo dia ao amin'Andriamanitra. Matokia azy mandrakariva ianareo ry olona, loaro eo anatrehany fonareo. Andriamanitra no aro antsika. Amen. Ataontsika ny hira fanampin'ny fahafolo ny andininy voalohany sy ny faharoa.
misaotra anao zahay ry Tompo Andriamanitray fa be tokoa ny asoavanao izay mirotsaka aminay ka mbola isan'ny tavelona soamantsara izahay ary mbola afaka miombim-bavaka eto anio. Misaotra noho ny fanahy masonao fa mbola izany no mitarika anay iombim-bavaka ka hidera sankalaza ny anaranao, ny hidera sankalaza hinomana fanahinay amin'ny Pentekosta. Misaotra anao zahay Jesosy fa mbola isan'ny nahazo anjara nandritry ny herinandro ka mbola tojo ny andro anio. Ankehitriny ary dia ankinina feno eo am-pelatananao ny fotoam-bavakay izay ho ataonay fanomezam-boninahitra anao irery ihany. Araokany sitraponao irery ihany no tanterakay eto. Ary homaky ny fiombonanay dia ataonay ilay vavaka nampianaranao Jesosy izay manao hoe rainay eo izay ny an-danitra mba masinana ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataonay sitraponao ety atany tahaka ny any an-danitra. Manay nionana sahaza ho anay mamelany tahaka ny amelanay izay miloka taminay. Izay mitondra anay fakapanahy manafanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Fiomanantsika mipetraka amin'ny fiangonana. Fiomanantsika amin'ny fampianarana dia ataontsika ny hira 700. Hira 700 ny andiny voalohany ihany. Tsika rehetra ny fahasoavana mbany fiadanana Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny anitsika lohevitra fahatelo ny amin'ny anio. Lohevitra voalohany dia ny fanamasina sy ny telo izay iray, ny zanak'hevitra maromaro atao. Dia ny lohevitra faharoa fanamasina sy ny fiangonana, misy hevitra maromaro koa tao. Dia manomboka androany sy ny manaraka isika manao ny lohevitra fahatelo dia ny hoe ny fanamasina sy ny mpino tsirairay. Itsika tsirairay indray ny resahana manomboka izao. Araka ny fampianaran'ny Paoly Apôstôly misy natao hoe olona ao amin'ny Kristy. Ny atao hoe ao amin'ny Kristy na en Kristo en Krista dia miverina imbetsaka ao amin'ny epistily nosoratan'ny Paoly rehetra. Raha misy olona ao amin'ny Kristy, olom-baovao izy. Ao amin'ny Kristy ny lalàn'ny fanahinaina na afaka amin'ny lalàn'ny fahafatesana. Fa tsy misy fanamelona ao amin'izay ao amin'ny Kristy. Izy amin'ny tena fitenin'ny Paoly zany na teolojian'ny Paoly le hoe ao amin'ny Kristy na en Kristo na en Krista na dans Krista. Fa etsy andamin'izany koa misy le hoe ao amin'ny fanahy na ao amin'ny fanahy masina. En pneumatie na dans l'esprit. Mitovy ihany ireo. Ny olona ao amin'ny Kristy ihany ny olona ao amin'ny fanahy masina. Tsy misy olona zany ao amin'ny Kristy raha tsy ao amin'ny fanahy masina koa izy. Mitovy ihany ireo zany ny fiantraikan'ireo, ny asan'ireo, ny maizy azy ny mpino aterika leo ao amin'ny Kristy sy ao amin'ny fanahy masina. Itsika zany sady ao amin'ny Kristy no ao amin'ny fanahy masina. Mitondra inona ao amintsika zany ao amin'ny fanahy masina izany. Ny zavatra voalohany ny fanahy masina dia mamboly toetra vaovao ao amin'ino. Mamboly toetra vaovao izy mitovy amin'ile en Kristo ihany na ao amin'ny Kristy. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Zany hoe misy toetra vaovao.
tahak'izay koa zany ny olona ao amin'ny fanahy masina. Dia jerentsika ny Korintianina voalohany toko fahaenina. Korintianina voalohany toko fahaenina ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo. Andinin'ny fahasivy ambin'ny folo sy ny roapolo amin'ny Korintianina voalohany toko fahaenina vakitsika. Ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny teninareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy ny tompo ny tenanareo ianareo. Fa olom-boavidy ianareo koa mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Rehefa mahazo fanahy masina ireo Paoly apôstôly, lasa tempolon'ny fanahy masina io lasa olona vaovao. Miala amin'ilay fijangajangana fahotana rehetra eo ambony misy an'izany eo amin'ny andinin'ny fahavalambin'ny folo hoe mandosira ny fijangajangana. Izay fahotana rehetra atao amin'ny olona dia ivela amin'ny tenany ihany, fa ny mpijangajanga dia manota miatra amin'ny tenany. Fa ianareo izy rehefa manana fanahy masina amin'izay olom-boavidy, vidian'Andriamanitra ka mankalaza an'Andriamanitra mivatanareo, fandresantsika omaly io. Lasa vatana mahay mankalaza n'Andriamanitra ny vatantsika. Nisy toetra vaovao mahay mankalaza n'Andriamanitra ao anatintsika ao. Ao anatintsika ao. Ary izay le toetra vaovao. Raha toetra malala baraka n'Andriamanitra mijangajanga manao fahotana rehetra tamin'ny aloha, zao vatana mankalaza ny Kristy, mankalaza n'Andriamanitra. Izay le hoe mamboly toetra vaovao ao anatin'ny mino ny fanahy masina. Romanina toko fahasivy ny andininy voalohany. Romanina toko fahasivy ny andininy voalohany. Vakitsika milaza ny marina ao amin'ny Kristy fa tsy mandainga, sady miara milaza amiko ao amin'ny fanahy masina koa ny fietreretako. Ny olona manana fanahy masina zany amin'ny Paoly milaza zavatra marina. Manjary mahay zavatra marina izy fa tsy mpandainga intsony, satria ny fanahy masina io izy miaraka amin'ny fietreretako izy miteny. Manara-maso ny fietreretako ny fanahy masina, tsy ahatonga iteniteny foana na andainga. Zay ny dikan'izay. Milaza marina ao amin'ny Kristy, zay le ao amin'ny Kristy. Fa tsy mandainga, fa miara milaza amiko ao amin'ny fanahy masina. Ao amin'ny fanahy masina sy ao amin'ny Kristy zany dia tsy misy lainga. Misy toetra vaovao atao hoe milaza ny marina ao amin'ny olona ho Paoly apôstôly. Ao anatin'ny fietreretany zany. Mahatonga azy milaza ny marina mandrakariva. Ny olona ao amin'ny Kristy, ny olona ao amin'ny fanahy masina zany milaza ny marina fa tsy mandainga. Toetra vaovao. Miova zany ny olona rehefa mahazo ny fanahy masina. Maro ny karazana lainga ataontsika. Manomboka amin'ny toeram-piasana, amin'ny tokantrano, amin'ny zanaka ao an-trano, ny feno lainga fiainantsika io, feno fitika manafinjavatra sy ny sisa. Fa ny olona ao amin'ny fanahy masina izy miara milaza mifanany ny fanahy masina filazana zavatra maro. Mamboly toetra vaovao eo amin'ny mino ny fanahy masina. Romanina ihany toko faha-efatra ambin'ny folo. Ny andininy faha-enina ambin'ny folo, fito ambin'ny folo. Romanina toko faha-efatra ambin'ny folo, andininy faha-enina ambin'ny folo sy ny faha-fito ambin'ny folo. Romanina toko faha-efatra ambin'ny folo, andininy faha-enina ambin'ny folo sy ny fito ambin'ny folo. Vakitsika. Okary tsy mba ho tenenina ratsy ny fahasoavana efa azonareo. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny finanana sy ny fisotroana, fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Ny olona rehefa mandray fanahy masina zany tsy ny filana ety an-tany intsony ny baiko azy ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany mba tsy tenenina ratsy ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy resaka sakafo sy fisotro, zay manko manahirana ny sasany. Tsy amin'izany nahitana ny toetra ny mino. Tsy resaka zavatra sotroina na ho aminy, ka
ka hoe ty mihinana biby maloto ty mihinana an'izao tsy avy amin'izany ho Paoly fa fahamarinana sy fiadamina ary ny fifaliana no amboleny fanahy masina aminao no ahitananao fa olona miaina ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Manana n'ireo zavatra telo ireo hoe fahamarinana, fiadanana, fifaliana. Fahamarinana justice io, fiadanana zany fandriam-pahalemana, fahasalamana, filaminana zany no ambadiky ny teny hoe fiadanana. Ary manana fifaliana mandrakariva ninina mitranga eo, zay no afatarina fa olo anatin'ny fanjakan'Andriamanitra io olo io manana n'ireo toetra amboleny fanahy masina amin'ireo. Io ny olona ao amin'ny fanahy, ao amin'ny fanahy masina. Manana n'ireo izy Paoly apôstôly. Ka tsy resaka ivelambela mitahaka ny sakafo, fihinanana, fisotro, izany fanjakan'Andriamanitra zany na fomba fitafy na mitahaka an'izany fa fahamarinana, fiadamina, fifaliana zay amboleny fanahy masina ao amin'ny olona no ahitana fa mpanompon'ny Kristy izy, sitrak'Andriamanitra izy, ekeny olona izy, tsy teneny ratsy ny fahasavan'Andriamanitra izy, olona ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Zay zany ny amboleny fanahy masina amintsika tsirairay avy. Izany fahamarinana. Ny olona manana fanahy masina zany manana sens de justice, mahay mizara zavatra, tsy mitanila, tsy miangatra. Zay le fahamarinana eto. Tsy mangala tety, manaja ny zony hafa. Zay zany toetra ambolena ao anatiny ao. Zany zon'olombelona zany tsy mila resahana amin'ny kristianina manana fanahy masina, fa moatra noho zany ny zo azo omeny. Mahafantotra ny zony ankizy, tsy mila mahay anjery droit de l'homme misy article 4 izy tsy mila an'izany. Fanahy masina mampianatra azy an'izany. Mahay ny zony zaza izy, ny zony vehivavy, ny zoanana ny firenena, zony mpiasa, tsy mila ampianarina an'izany ny olona manana fanahy masina, efa lasa toetra ao anatin'izany manaja ny zo zany. Zay le fahamarinana. Ny fiadanana, fandriam-pahalemana, katsika fandriam-pahalemana mandrakariva, ny fahasalamana, dia ny fifaliana. Mbola misy toetra maro hafa koa resahan'ny Paoly apôstôly zay fantatsika loatra fa makitsika matetika ao amin'ny Galatiamina 5. Fa ny resahantsika hoe ty vatantsika ty dia terrain de combat, iadiva ny nofo sy ny fanahy, samy mitondra zavatra ao amintsika ny nofo sy ny fanahy masina. Mila mitandrina zany isika. Galatiamina 5 manomboka amin'ny dininy 19 hatramin'ny 20. Mampitaha ny asan'ny nofo na mitoetra ratsy entin'ny nofo sy ny toetra tsara entin'ny fanahy i Paoly apôstôly. Satria miady reo mifanotra ny nofo sy ny fanahy. Raha ny nofo no mandresy, ireto no mitranga. 7:20 hatramin'ny 1:20 no mitranga aminao raha le nofo no mandresy, ireto avy ny toetra tafiditra aminao ao, entiny Satana ao aminao. Vakitsika hoe manomboka amin'ny 7:20 fa miariary ny asan'ny nofo dia izao inona avy? Jangajangana, falotona, fijerijejona, fanompoan-tsampy, fanaovan'ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafonafonana, fifampiandaniana, fisaraha, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan'ny ratsy, ary ny toy izany. Mbola misy lisitra be dia be, zay no dikany hoe ary ny toy izany. Ary lazaiko aminareo rahateo tahaka ny mbola joko fahiny fa zay manao an'izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Re zany toetra ratsy amboleny devoly. Ireny toetra ratsy amboleny. Fa raha ianao amin'ny fanahy masina dia manana vokatry ny fanahy zay tokana fa miseho amin'ny endrika maro. Izany vokatry ny fanahy izany. Fantatsika tsara zany ny 2:20 indray zany vakitsika ao anatin'izay hatramin'ny 5:20. Ahoana ozy izy? Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiava, fifaliana, fiadanana, faharim-po, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Fa zay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana.
raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Ire zany a mamoa ao aminao ao a ny voaloham-bokatra dia ny fitiavana. Ny fitiavana dia miteraka n'ireny vokatra makotokana ihany fa miseho amin'ny endrika maro. Dia fitiavana miteraka an'ireo. Manjary manana an'ireo zavatra ireo ianao fifaliana, fiadana, ny faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa tonga ho azy ao aminao ireo. Mba manontany tena hoe inona efa tonga ao aminao amin'ireo. Sa le anda amin'ny arikatra no misy aminao. Nafo mile anda amin'ny ankilany arivo izy. Fijangjangana, fahalotona, fijejojeona, odiraty, fandrafiana, fitokotokoana, fisarady. Inona no mamoa ao aminao ao? Tahaka ny vody hazo maniry za mitsika riavana. Ino mba misy zavatra azo tazana ve aminao? Sa lolan'ny kankana daholo? Ao aminay ao misy paiso fa tsy mbo fihinana, fa mena vorona. Satria ao anatin'izy rehetra mihitsy misy inona? Misy biby, ary betsaka mipaiso manao an'izany. Amantaonantaonany mate kapo, tsy mba fihinana io. Rehefa tsy akamanta be iny ianao dia aza manantena ina. Tahaka izany ny olona mandeha araka ny nofo. Tsisy zavatra antenaina. Ary misy karazany olona faharoa mifangaroaro ny nofo sy ny fanahy. Zay le feno ady. Mamitaka reny. Tsara tarena fikekerinao olotra ny ao. Ka tsy mety ho Paoly apôstôly. Fa mandeha araka ny fanahy dia manana n'ireo toetra maro be ireo ianao. Androany riavana dia ny fanahy masina mpianatra antsika hoe misy toetra vaovao ambolena angataha mandrakariva io toetra vaovao io. So tsy mbola anananao na saritsariny aminy fa izy dia tsy maintsy mitondra zavatra vaovao. Tondra fahamarinana ho Paoly apôstôly. Manjary mahay mankalaza n'Andriamanitra ianao amin'ny fihetsika ao, amin'ny vatanao, amin'ny fiteninao, amin'ny asanao. Ary tsy mba mandaingo, tsy ny filany ety amin'ny tany intsony mibaiko anao ka resaka sakafo na fitafiana na fisotro na ny sisa fa fahamarina sy fiadana ary fifaliana. Ary teraka mamoa be dia be aminao ny vokatry ny fanahy izay voalazany apôstôly. Ho aminao ne izany toetra vaovao entin'ny fanahy masina izany. Amen. Sika ry Andriamanitra rainay io velom-pisaoranao izay no ny fampianarana izay voarainay teo. Niforanay aminao tompony tsy fahamendrehanay, tsy fahataterahanay noho ny tsy fangatahanay anao taminao ny toetra vaovao izay tokony vola ety anatinay. Dia mangataka aminao izay ry Tompo mba ambolenao izany toetra vaovao izany ety anatinay. Mba hiasa be ny fanahinay ahafahanay manatanteraka ny sitraponao, ahafahanay mahazo izany filana fa fanahy izany hatanteranay ny sitraponao. Dia mangataka izay ho an'ny tsirairay mba hangataka izany. Ary mangataka izay ho an'ity fiangonana izay ivavahanay ity mba hitantananao ny lama izay rindra tokony ataonay. Dia mangataka koa izay ny tahinao ny sampana vela rehetra eto amin'ny fiangonana dia ny sampana kristiana izay mitaiza ny tanora dia mba azo ny toetra vaovao izay avany aminao. Mangataka izay ho an'ny firenenay izay misedra olana maro dia ny arety mandroso. Tahinao izay mba tsy ho azon'izany, tsy ho lavon'izany. Tahinao ireo mpitsabo indrindra fa ny marary dia meo fahasalamana izy ireo. Mombanay ianao ry Tompo amin'ny rehetra izay ho ataonay. Ianao ny ahy ny firenenay izay misedra izany olana izany sy izany aretina izany. Dia ireo izay ataonay rehetrarehetra Tompo dia voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
fangana ry havako andray ny teny somafaly famelan-keloka izay omeny tompo anao. Hoy ny tompo manao hoe dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio ny mba ho afaka amin'ny fahotanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo. Ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Noho izany ten'Andriamanitra izany ry havako no ambara fa voavela ny elokareo koa samy misaora ny tompo Andriamanitra. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Isaorantsika ny tompo ry havako ny fahatanterahan'ny fotoana tamin'ity anio ity. Raha pitsoa no amaranantsika izao herinandro ny fanahy masina izao. Iomanantsika ihany koa amin'ny andron'ny Pentekosta manomboka amin'ny 5 ora hatrany ny fotoana eto am-piangonana. Amin'ny 5 izany fotoana raha pitsoa iarahana amin'ny sampana Dorcas izay amaranana ny fandiniana ny lohahevitra hoe ny fanahy masina sy ny mpino tsirairay. Famaranantsika izao fanompoam-pivavahana izao ary dia ny irafito amin'ny 720 no iraintsika ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa dia tolotra antsika ny tsodrano. Amen. Mazoto toerana ry havana iombona amin'ny vavaka magnentsika misaotra n'Andriamanitra. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. An'Andriamanitra irery ihany voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.